Anakaiky kokoa ny vahoaka ny Filomary Karavalomanana ka anatanteraka kongresy régionaly. Mary Karavalomanana miantso ny olom-pirenena tsy ankanavaka hanara-maso sy soratra anaty lisam-pifidianana. Tanora sy vehivavy tia mahomby hitsilaozana nametraka fanamby amerina ny Filomary Karavalomanana eo amin'ny fitondrana. Sabotsy afasivy ambe folo ny volana novambra taona 2024 manatitra ny araba indray tompo klasy sy tompo vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hamanasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny gadona atao Morondava omaly ariva ny filoha Mary Karavalomanana anatrika ny fankalazana ny 20 taona ny Antokotima izay notanteraina androany tany an-toerana afaliana tanteraka no nandraisan'ireo vahoaka ny Morondava azy ary tena nafana ihany koa ny fandraisana tamin'ireo komina maro miditra any Morondava Asina Andriamalala Manohy Randriamalala. Tena nafana ara-bakteny ny fandraisan'ny vahoaka ny Morondava ny Filomary Karavalomanana izay nigadona teto an-toerana ny ariva ny 12 novambra mba anatrika ny fankalazana ny 20 taona ny Antokotima. Ohatra amin'izany eto amin'ny commune Mahabo 50 kilometatra alohan'ny idirana any Morondava dia farakitra vahoaka ny andry ny Filomary Karavalomanana. Tsy nijanona atreo fotsiny ny sakana sy ny fandraisana mafana nataon'ireo mponina fa mbola nitohy tao amin'ny commune Anailava, Betsipotika, Sapana ny Belo izany. Samy faly ny rehetra satria manantena ny iverenana ny Filomary Karavalomanana eo amin'ny fitondrana avokoa ireo mponina tao Morondava. Cheiro fasarana sy manjonareo aty. Dia miaraka amiko aty ny présidentny allo zavatra sika aty. Zao, matao aloha zay atarao. Dia tsy maintsy mijanona. Mahitanareo eto. Ka mbola ho avy fotoana tena anaovantsika tsara Pirofo mitohaka amin'ny tenda sy azo trapaitanana fa tena mbola miantehatra mafy ny fiverenana ny Filomary Karavalomanana eo amin'ny fitondrana any Madagasikara avokoa ny rehetra indrindra ny vahoaka ny Morondava. Araka izany dia totosa soma tsara ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny Antokotiko Madagasikara tao Morondava tamin'ity androany ity mazava ho azy fa nitarika izany ny filoha Mary Karavalomanana fenohiboka ny efitrano lehibe nanatanterahina izany ary maro ireo tsy tafiditra vokatra ny amaroan'ny olona nisy indrindra moa ny afatra nataon'ny Filomary Karavalomanana ho an'ny malagasy. Asina Andriamalala sy Manohy Randriamalala trany. Voaterinidina nandeha tongotra kilometatra vitsivitsy ny Filomary Karavalomanana raha iazo any Namaora Atsimo toerana izay nanatanterahana ny fankalazana ny 20 taona ny Antokotiko Madagasikara teto Morondava. Noho ny sakana nataon'ny vahoaka ny Morondava azy
dia voatery niditra tao an-tsena mihitsy ny tenany. Anisany afatra navoitra ny Filomary Karavalomanana tamin'ity fotoan-dehibe teto Morondava ity ny fanakakaizana kokoa ny vahoaka isam-paritra. Dia ilazana ny mpikambana rehetra manerana Madagasikara fa mihefotsika ankehitriny fanao congrès régional. Mba zany congrès régional zany mba ataontsika hoe ny congrès régional dia ahafahantsika manadiady. Voamaly ny eritreritrin'izy ity. Satria zao raha nandeha ny avy any Antananarivo dia nijanona atao Tsirabe, dia nijanona atao Ankoazindritra, dia rehefa avy eo nijanona atao Mandoto, dia atao Mandoto, dia nijanona atao Kazondritra, atao Anjomanga Martina, dia rehefa avy eo nandeha tany amin'ny Andovazo. Dia nahita zavatra samihafa. Tia hoe tsy maintsy atao ilay fampahafantarana ny olona zany tanjony. Satria nahoana tsy mitovy ny zavatra manjo. Ny olona any Akazondritra voanjo ny tsisy any. Laha izy hoe président mba mahita masom-boly voanjo ianao. Eny alaoava dia ireo fa hitady tsy izany anefa dia davin'ny olona tia faritra ty fa zavatra hafa hoe jereo sécurité hoe président fa lozy ty. Samy hafa mihitsy izy noho izany ao anatin'ny région anankiray dia misy district maromaro. Dia tsy maintsy manifandiniky ianareo milaza hoe tena tsara nanaovantsika le congrès fa hoentiny dada tsy aro hitako dao tsina le zava-misy. Fa anjaranareo ty milaza hoe zao zava-misy ahafahantsika manafaingana an'izy. Satria raha tsy fantana meloha tsy hita izay anaovana programme izay plan nanaovantsika azy. Noho izany zany ataontsika congrès io dia fiaraha-midinika natao hoe congrès. Fiaraha-midinika nareo samy mpikambana isika samy mpikambana zay mety programme ny atoko atao aty. Hoe zao priorité aminay président. Zay aty zay fa manana masom-boly fa mainka aminay dia fandipahalemana. Ohatra. Dia jerena zay mahatonga antsika hoe tokony asina zany le congrès régional. Nanomboka androany ny fankalazana ny 20 taona ny Antoko-Tima ary nofaranana tamin'ny fanapahana mofomamy izany. Dia hotanin'Andriamanitra mandrakariva ny Antokontsika anana finoana matanjaka fahasahiana ary fisijoroana hatramin'ny farany. Tahaka antany amin'ny faritra hafa dia misy ihany koa ny fampiratiana ireo sary mirakitra ny tantarany Antoko izay azony rehetra jerena ao Namahora Atsimo ao Morondava. Fa anisan'ny afatra goavana nomen'ny Filomary Karavalomanana ho an'ny malagasy ankoa ny momba ny fandrafetana ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Tena ilaina ny fahamailona sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ononambarany Asin'Andriamanala Lasiha Manofo Andriamanalatrany. Miantso ny olom-pirenena feno taona ny Filomary Karavalomanana anara-maso sy isoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana satria na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy isy ny fifidianana eto Madagasikara. Ho fiatrehantsika izay fifidianana ho avy eo. Na rovina tsy maintsy isy fifidianana eo. Eno tsara. Na rovina tsy maintsy misy fifidianana eo. Zay le lazain'ny pasteur atao hoe manaraka lalàna manara-dalàna. Noho izany tsy maintsy miezaka ianareo
manara-maso ny liste ny anaranareo hoe hoany anatin'ilay liste mpifidy tsy maintsy aminareo ataontsika izay azo atao rehetrarehetra mba azahoana amin'ny fahefana ahafahantsika mamonjy sy manatanteraka ireo paikady rehetra zay ataontsika tsy azo fanefana tsy mety noho zany a miverina ty aminareo a isam-pokotany mailo ianareo alinana ataontsika le fanarahana ny liste ny mpifidy ihany satria manao zay tsy sy ny mpifidy izy reo a de manjaka ho azy eo atao mihitsy azy atonga anareo a misoratra anarana de mametraka an'in'le carnet kely iny izy apetraka aminareo efa tonga ny fotoana de raha miteny izy mitombona fa tsy azo raisina kotia zay naneny hoe zay voasoratra ao tena mitombona hoe zay voasoratra ao anatin'le liste ny iny izy fokotany ty ny pofo zany fokotany ana isakany ankonana naona zay tsy miseho ao satria mezaka zareo a manala zay antokotsika zay mpiambana tsy eo anatiny averiko le mandeha baiko mihitsy meko anareo hoe tsy maintsy ataotsika zay anarahana maso mailo tsara zany tsika mailo ny fandraisana ndraikitra de miainga amin'ny fisoratana ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana ary manala maso ny fanaovana izany lisym-pifidianana tsy maintsy arahantsika maso ny fanavoatam-pirenena dia tsy vitan'ny fitserana sy ambava fotsiny ihany fa tena mila fijoroana sy fitakiana asa ho an'ny rehetra anisan'izany ny fidirana sy fisoratana anarana anatin'ny lisitry mpifidy fa sokajon'olona maro no tonga namaly ny fanasan'ny antokotika Madagasikara atao Morondava anatrika iny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara iny nisy olon-tsotra ary nisy anko fampiasam-panjakana nanatrika ity fotoan-dehibe ity teboka niraisan'izy ireo ny fahasahina anavitra ny Madagasikara miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana fanampanazavana makasika izay manomboka androany sahiatsika ijoro mananatsika finoana ary mitsanganatsika iaby fa io président Marc Ravalomanana hanavitra ny Madagasikara nanakane ny mpitandro filamina iteo igny nanakane ny mpitondra izy teo igny fa vagnotsika hoty raha ty kanefa ty raiky ho ampitaiko amitsika iaby tsy ny mpitondra tsy ny mpitandro filamina rotanakanatsika fa misy mpanao politiky tsy manana discipline mifehy misy mpanao politiky tsy magnara-dalàna ny mitondra ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ka lasa bekoniny amin'ny lala diso ny mpitandro filamina kanefany fa tonga saina mpitandro filamina reo fe magnaja nitsika vahoaky ary mahita ny fijaliatsika ary fa hitany mpitandro filamina reo fa président Marc Ravalomanana reo mahavitra ny Madagasikara fa tsy nazy mavava reo zaho ity mpiasa-panjaka chef de service des affaires agricole et financier ao amin'ny technique zaho mbo masaky misika manaka amizao amizao fa fitsaratsika roapolo taony dimy zao faly aho mahitanareo voro maro zao ary faly ao mbo mahitanareo otaty eto maro ny teo zay tralonko Ravalomanana zao haiko gn'asany mahavita fa tsy olo zay mbotsy atao maraina ty atoy mbo volagnotsika hoe ndriko olo tiako omen'olo 10,000 rary a fa intenitia makasitaka anao fa nahota makasitaka anao araky ny teny nahota ty manao an'izao hoe misahia tsika fa raha tsika mbo tsy masaky zao gn'ataon'olo atsika zao izay ny vavao avy any Morondava fa vavao avy any Ambatondrazakany kosa indray dia tafajoro tamin'ity herinandro ity ny fikambana ny vehivavy Tima sy ny tanora Tima tao Ambohitsilaozana fanambo azy ireo ny famerenana indray ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Tavatsangana ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohitsilaozana ny takariva ny alakamisy teo ny birao itarika indray ny vehivavy tiako Madagasikara sy ny tanora tiako Madagasikara fanamby ho azy ireo ny hamerina indray ny fitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay hita fa nitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa niponina tao amin'ny commune ambanivohitra Ambohitsilaozana
asa ho tanterara izy ireo manomboka izao ny fanetsiketsehana ny eny fotony sy ny fanaramaso izay mety tetry ratsy ataon'ny mpitondra fanjakana tsy raviravitanana izy ireo manoloana izay mety antsodray ataon'ny mpitondra fa vonina ijoro amakimpantsilana ireo lesoka amin'ny fanomanana ny fividianana amin'ny taona ho avy ho toko telo mamasana andro ny comtim vehivavy tim ary ny jeune tim ao Ambotsilozana ka ny fiaraha-misalahy amin'ny telo tonta no antom-pahombiazana amin'ny fividianana ho avy hoy ny filohan'ny comtim Ambotsilozana Andriamatoa Rakotondranoro Thierry Edmond fa ankoatr'izay dia ny antso ny mpanao politika rehetra mba hiara hidinika ka hiara hikatsaka ny vahaolana amin'izao krizy manjo ny firenena izao ny braony comtim ao Ambotsilozana no mariny izy ireo fa ampipody toerana ihany ny mitondra fanjakana ka mila mirahina ny mpanao politika rehetra raha tena tiana manina ny ampandroso sy hikatsaka ny tombontsom-bahoaka izay latsaka lalina anatin'ny krizy ankehitriny. Vaovao manodidina ny fifidianana ao anatin'ny fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho an'ny eny amin'ny distrika Atsimondrano manokana misy amin'ireo mponina no mbola tsy voasoratra ao anatin'izay lisy mpifidianana izay tsy mitazapotsiny fa mandray andraikitra manaramaso hafa ihany koa manentana ireo mponina mba hisoratra anarana eny amin'ny fokontany ny mpikambana ao anatin'ny Antokotima eny amin'ny distrika Atsimondrano. Asary sy ny atsariny Andry Rakotomanala. Iray volana sy tapany eo sisa dia ho tapotra ny fanisana ny mpifidy na ny fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana eto Madagasikara. Akoatra ny tsy fahatomombanana sy ny fahatarany fanombohana izany tany amina fokontany sy faritra samihafa, misy amin'ireo olom-pirenena no mbola tsy mahafantatra akory ny fisian'izany hatramin'ny androany. Misy ihany ireo mahafantatra saingy variana amin'ny asa aman-draharaha isan'andro. Misy amin'ireo tokantrano sasany no voadingan'ireo mpanisa mpifidy. Manoloana izany, nanao hetsika fanentanana ho an'ireo mponina teny amin'ny kominina Tanjombato iny androany ny mpikambana ao anatin'ny Antokotika Madagasikara. Makeny amin'ny biro-pokotany mitondra ny karapanondrony ny olom-pirenena. Ianao ihany mitondra ny karapanondronao dia soratanao anatin'ilay lisy dia mahazo taratasy ohatran'ity. Ity no akanan'ilay kara-pifidianana. Karaha ohatra ianao tsy mahazo kara-pifidianana ity atanao fitra ty ianao fa mahana an'ity zany dia soanao ihany ny fitra. Dia hitanareo afaka mivoha foana zany ny asabotsy sy ny alahady hariva raha ohatra hoe mba sahirana ny andavanandro, ohatra hoe mba miasa any amin'ny zone na hoe mianatra ohatrohatray dia alahady sy ny sabotsy afaka manatona biro-pokotany. Ianao zao inona zao ny antony hoe tsy nazahoanao an'ilay fisa, ianao tsy teo mihitsy? Misy fotoana tsy teto dia mety sainy tsy nazahoako anazy. Fa zareo zany mety efa nandalo ihany fa ianao tsy teo? Mety efa nandalo. Somary hita hoe kamokamo dia ilay mpanoratra tena kamo mihitsy satria mandeha zao dia olona ray mihitsy anao dia lasa izy avy eo dia misy olona hafa mipotra avy eo dia ohatran'ny hoe lasa ry zareo. Dia aloha rehefa avy eo vera rehefa tsy miverina akory dia misy betsaka mihitsy mety voaty. Raha ohatra ka hoe mbola mba misy zany ny ankizy na havana na ohatr'izay hoe mba asahirana izy andavanandro ny asa na hoe ny zavatra tsy hafahany teo an-tanàna ka nandalo ilay mpandray anarana ny fisy tsy voaray dia mba entanina mba ho eny amin'ny fokotany mitondra ny karapanondrony dia misoratra ao anatin'ilay boky kely dia mahazo taratasy ohatran'ity mba akanan'ilay kara-pifidianana rehefa tonga fizarana azy. Tangaty le anona fidianana taloha ihany no eto. Hitan'ny bebe efa tsy miasa tsony iny fa efa avozony hosoloany dia mila zany bebe misoratra anarana vaovao eny amin'ny fokotany. Azony bebe hoentina ny kara-panondro dia misoratra anarana eny dia mahazo taratasy ohatran'ity bebe akanko bebe an'ilay kara-pifidianana vaovao. Dia izay indray no entinao mifidy amin'ny taona 2024 fa ilay taloha zany tsy miasa tsony. Akoatra ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka amin'ny andavanandro, tsy ampy ihany koa ny fanentanana ataon'ireo tompon'andraikitra eny fotony. Mahatsiaro manana didy araka izany ny mpikambana ao anatin'ny Antokotika Madagasikara atao amin'ny distrika Atsimondrano. Zava-dehibe ny fanentanana ny olom-pirenena tahaka izao ho ny fanazavany. Lesoko hitanay zao zany misy trano voadingana ihany. Misy trano voadingana ary misy trano zany tokony mbola hoe fianakaviana 5 zany zareo neo tokony sosoratana. Ray na roa amin'ireo zany no voaray ny ambo mbola tsy voaray ary le mpiasan'ny CENI zany mbola tsy tafaveriny eo amin'le toerana izay tokony andraisana an'le lisitra ihany. Ohatrany hoe misy tsy famatorana kely zany anatin'ilay satria tsy haiko hoe misy
tsy ampy ve le motivation an'le ankizy miaso anatin'le CENI. Tena le olona mihitsy ny tanina eny amin'ny fokontany fa tsy andry an'le CENI zany itety-trano satria mety tsy ho vita andry zareo 100 isan-jato izay asan'izay. Aparitaka manerana ny distrika Anatsimondrano moa ity hetsika fanentanana ity ary toy mandrapatapitry ny fehimpotoana farany izay nomen'ny CENI ho ihany ny fanazavana. Ivadika eo amin'ny pejy ny fitaterana isika amin'ity vaovao manaraka ity tsy misy vahaolana hatramin'izao ny fitohanana lavareny amin'ireo faritra be olona sy fiaramandeha toan'ny Anivato Itosy Anosizato sy toerana hafa. Antony voalohany mahatonga izany ny faratsin-dalana sy ny fanamboaran-dalana mandritra ny andro atoandro toy ny eny Andotapena ka mampitaraina ireo mpitatitra ihany koa anefa ny faratsin-dalana miazo ny lalam-pirenena. Ravorazafy Mahina sy Tahirina. Saika isaky ny vampitona ny fahavaratra mamiteny mona ny fahapotehan'ireo lalana eto Antananarivo. Manao kilometatra maromaro ny halavan'ireo fiara mitandrahatra anoho ny fialana lavaka sy lalan-dratsika voatery mandeha mora. Ankilany anefa mbola manan-tanteraka fanamboaran-dalana ihany ny tompona andraikitra toy ny etỳ amin'ny rond-point Makia Andotapena ka miazo Anakasina ny Magaga. Lalana mbola tsara no hatsaraina ihany fa tsy ireo feno lavadavaka no alono tapenana. Mila amin'ny alina manao zay fotsiny zany ny tianay. Manao ina amin'ny alina? Manao lalana fa tsy amin'ny atandro ohatr'izao. Dia ny fahavaratra koa tsy mety fa ny rinona mety amin'ilay hoe famomanina. Ho an'ny fiara fitateram-bahoaka toy ireo miazo Anivato, mihena manaraka amin'ny fitohanana ny vola miditra sy ny vola omena ny tompona fiara. Tsy vahaolana satria izao ny andro akaiky fety, ny andro koa izao vanim-potoana fahavaratra tsy tokony izany no mamaika izao. Fa vahaolana mba hoe lana amin'ny crise izao no tokony mamaika amin'izao vanim-potoana eny antsika izao. Tsy teo tamin'ny maraina izao tamin'ny enina dia amin'ny 10 sy fefany izay vao tavavery na adiny 5 mahery izany nanaovany atory iray. Tonga zany dia va hoe miena zany no fidiram-bola miditra ao an-trano, versement patron koa miena. Tsy eto andrenivohitra ihany anefa no mampikaikaiky ireo mampiasa lalana ny faratsin-dalana toy ny any amin'ny RN4 raha miazo any Mahajanga. Azo anjonoina ireo arabe rehefa avy ny orana. Lala Mazanga zao tsy miva fa mbola ratsy ohatran'ny teo aloha ihany. Ampin'le orana zao dia vao may ratsy le izy. Fanaboarana amin'ny fiara moa zany dia tsy maintsy ezahana atao tomombana fa dia efa miditra dépense be ny tompona tomobila, ny chauffeur mila mitandrina fa manjary lasa tsisy tomombarotra mihitsy le izy fa fanamboarana ny be da be. Toy izany ihany koa ny miazo ny RN6 makany avaratra. Anjaran'ny tsirairay sisa no mitandrina mandeha mora fa tsy miandry fanjakana tsy hiasa, mila mitandrina nefa fa manjaka ihany koa ny asan-dahalo. Ny lalana RN6 aloha amin'izao tena potika tanteraka, tena ratsy. Ny rano lavadavaka ny eny an-dalana moa efa tsy tenena ny dahalo manao ny ataony. Tena miafy mihitsy izay chauffeur zao tena mijaly ary tena mangataka ny tondra fanjakana zay jery an'izay zavatra zay amin'le resaka lalana. Tena misy fiatraikany amin'le pandemia le lalana. Tsy tonga ara-potoana satria ianao zao totatota amin'le lalana ratsy, indraindray misy fahasimbana le fiara dia lasa tsy tonga amin'le aty Antananarivo zany raha ohatra hoe miainga avy any faritra zany le tobila. Dia tsy maintsy mandeha milamina zany ianao eny an-dalana, nefa ianao mandeha milamina koa zany dia manao ny ataony koa zany ny asan-dahalo. Abetsaka noho ny laza ary nanakihana ny Flora Valomanana tamin'izany fa mandany volam-bahoaka amin'ny fanamboaran-dalana ny fanjakana. Tamberina indraikitra amin'ny vidina solika amin'ny alalan'ny fer na fond d'entretien routier nefa no nahafahana ny kojakoja ireo lalana teo anelanelany taona 3 sy 4 arivo hatramin'ny taona 4 sy 4 arivo tsy nitapitapenana vonjy-maika fotsiny toy ny amin'izao. Ankehitriny anefa milaza tsy manambola ny fer, tsy misahatra mirotsaka ny fanjakana trano kosa ny mpambola mividy solika isaky ny 2 litatra tokony kojakojana ny lalana. Makaizy izany ny volano simba tsy misy fanamboarana ny lalana saika manerana nosy amin'izao. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tanora maro no mahazo sehatra amin'ny fampifondronana ireo tanora mpitarika izay karakarain'ny FES ao anatin'ny fandaharana asa Open Space 2024. Fionana fampivoarana ny fifandraisana, fiainona ny etaeta ary fampitombona ny etarika hitondra fampandrosoana no tanjo ny fandaharana asa izay natao hatetsy tany mena havitra solon'lehibe Mateo Prince. Ny tanora no avin'ny firenena, izy ireo ihany koa no maro anisa amin'ny poniny eto amintsika. Tanora maro ny resy lahatra amin'ny fitondrana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy tokony mionona sy mijanona amin'ny fitakiana fotsiny ihany fa mandray andraikitra sy mijoro fampivoarana sy fitaratra amin'ny fampandrosoana hoy ny faneho-kevitry ny tanora mandray anjara amin'ny alalan'ny hetsika. YLTP Open Space 2024.
tsy ampy ve ny mpitarika sa ohatra zany dia lasa niditra kokoa tamin'izay hoe ndeha sehatra kokoa ao anatin'izay sehatra fitariana izay. Anisan'ny tena anjara biriky ary tokony ho etan'ny tanora tsirairay avy aloha ny fandraisana nataoko hoe andraikitra izay tandrifantsika. Tsy omena antsika izy io tsy tenena foana meo sehatra ny tanora. Antsika angely sehatra fa antsika tsy mety maka anazy. Dia raha fahitako anazy voalohany indrindra aloha tena tokony tsika no miditra misehatra voalohany dia ho alaiko amin'izay ary ndeha sehatra fa tsy hoe sy antehatra amin'ireo ataontsika hoe ray aman-drentsika ireo foana dia mino fa mety tsisy fandrosoana ho avy eo fa tsika indray ary mety ho lasa victime rehefa avy eo. Manolokolona ankizivavy sy ny zatovovavy atao amin'ny mpanazavy eto Madagasikara dia manana anjara andraikitra feno izy ny amin'ny fanabeazana mba ho olom-pirenena vanona. Ny ao anatin'izany ny fanabeazana amin'ny fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina misy azy amin'ny alalan'ny asa firotsahana sy ny fitondrana feo. Ny fahatsapanay an'izay indrindra no mahatonga anay manosika ireo ankizivavy ireo hisehatra bebe kokoa ny amin'ireo sehatra tokony velarany ankizivavy sy ny zatovovavy ao aminy, na ny eo amin'ny resaka fitariana izany na ny eo amin'ny tontolo iainana na ihany koa ny amin'ny fomba fahaiza-miaina sy ny eo amin'ny fahasalaman'ny tanora. Indraisa anjara satria irika fanararoatra daholo ny misy be dia be ny irika fanararoatra dia mandraisa anjara feno amin'ny fampivelarana fiarahamonina misy atsika afahantsika io. Tsy vao izao no nisy ny programa Open Space. Mpisehatra 520 ny tonga namaly ny antso. Fikambanana maro misandrahaka amin'ny faritra manerana ny nosy izy ireo. Loha hevitra lehibe ny arahan-dinika androany ahafahana mihaino sy manaitra ireo tanora hafa. Ny tena tanjon'ilay Open Space dia ny fanomezana sehatra anankiray ho an'ny tanora miteny heviny manokana satria raha fantatritsika dia mbola ankavitsiana ireo tanora izay mitazona andraikitra ambony ao anatin'ny raharaham-pirenena ary indrindra koa ao anatin'ny raharaha politika. Ahitana stand maromaro androany ao ny avy amin'ny antoko politika, ao ny avy amin'ny sehatra tsy miankina, ao ihany koa ny avy amin'ny association an'ny tanora. Izany hoe androany izany dia ny tanora mihitsy no avohitra maneho hoe afaka mifanometana na dia afaka manova zavatra. Misy famelabelaran-kevitra roa izao atao amin'ilay androany mahakasika mihitsy an'izay hoe ny tanora ny sitraka ny fandaharana asa fampiofanana mahakasika ny haitarika ve dia tena manana akony tokoa rehefa ao anatin'ny firenena anankiray, ao anatin'ny fiarahamonina. Inona no mety innovation hoentina hiady amin'ny tsy fampitsakafo sy ny crise alimentaire izay ao anatin'ny izay amin'izao fotoana izao dia fantatsapa tokoa amin'ny fiakaran'ny vidin'entana. Ny afaka atao atonga ny misy n'ilay promotion an'ny consommation locale sy inona ny zavatra afaka atao satria Madagasikara firenena importateur dia hoe inona ny zavatra afatsika manana autoconsommation suffisance alimentaire. Dia le izy zany dinika ny tena atao fa atsoina daholo ireo avy amin'ny sehatra rehetrarehetra dia samy maka ny anjarany angamba ny amin'ny fandraisana ny andraikitra izay tandrify azy. Izay ny tena tohana sy fampirisihana tahaka izao no ilaina amin'ny tanora. Maro izy ireo ny variana ka miraviravin-tanana amin'ny fandraisana andraikitra ho hatrany ny fanazavana. Fotoana izao anairana azy ireo hiroso amin'ny fitondranany zarabiriky no fampandrosoana ny firenena. Iverenantsika kely ny vaovaony sosialy maro be ireo tanora lasy vavy avy any amin'ny faritra alavitra an'Antananarivo no tonga eto hamivarotra mandehandeha. Misy amin'ireo no manararaotra ny fitohanan'ny fifamoivoizana, misy kosa ireo manantona toerana be olona toy ny topi-antsonana amin'ny ankapobeny anampinany iray aman-dreny sy ampianarana ny zandry no itediavan'izy ireo izany vola izany. Ravorzafa Mahenina Tahirinena. Maro karazana ireo entana afaka amidy mandehandeha toa n'ity tovovavy ity izay avy any Andramasina nampiasa vola rahetsy ariary izy nentina avy tany ambanivohitra nakana entana voalohany ary nampitombona eny amin'ny petite vitesse na Behoririka no fakana ny entana ary isan'andro mivarotra ihany anampinany any ambanivohitra. Amin'ny karama mivarotra tady vola manam-pianay aman-dreny efa mois de septembre. Dina ny amidy? Solde ohatra hoe écouteur, chargeur, radio. Eny izy fanengana ohatra hoe mampiasa rahetsy ianao dia ino ny tombo tsikelikely. Ie, izay mihitsy hoe hiasa. Ie dia tondra fond avany. Tsy mianatra tsony, efa hoe mivarotra dia tsy mianatra tsony. 17 ans, nampian'ilay zandry amin'ny fianarana anankitelo dia 10 ans, dia 8 ans, dia 3 ans. Ny an'ny hafa indray raha tsy manana vola entina miainga, voatery manenjika volan'olona isan'andro anampinany any ambanivohitra ihany koa anefa ny vola azo. Zay avy any Faratsiva mitady vola eto. Ie na eny eny dia avekoa na eny dia mivarotra.
tsy safidy manokana fa karaman'olona amidy le izy fa mbola tsy mahita tao dia miaritra am'le izy zay tsy manana fao fa manana olona manakarama ie manenjika versement isanandro njanjay tsatsa njanjay tsy tsatsa fa rova tsy tsatsa dia manao razo ma-patron efa heritaona latsaka kely. An-kilometatra maro no vita na toerana samihafa no voatety isanandro azy tony. Anisan'ny mampandeha ny tsena ihany koa anefa ny fitohanany fifamoivoizana tsy maintsy atao izy fampirarana amin'ny mpividy mba tsy mora loatra na lafo be ihany koa ny vidiny entana. Fa manalalonda ny amidinay zao servieta ohatry zao tena embouteillage satria io ny asa hitako aloha hatreto mo mena zava-misy fa tsy afaka ny dia hoe anaonao foana fa tsy maintsy aloha mo tady kelikely eny dia efa misy aina zay zao ana be oritrika ny asinao maka dia ohatra alaina 55 mipake dia anao indray mitsinjara hoe zao maskarena indray dia anao côté zao zany tokony varotaka ny singa ndray tsy mandeha ohatra hoe ito zao misy embouteillage dia eto parivo andro raha misy mora tsisy dia efa misy toerana fivarotana ohatra hoe sabotsy ano zato sinam ohatrohatr'izany ohatra hoe manombana 25 zao zay dia ohatra ny hatro amin'ny 15 000 17 farany. Mazaka maniraka tokoa ny fitadiavana ary vao maika miasatra izany amin'izao tsy misy tsy mikaikaiky ny rehetra amin'ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fisontry ny vidin'entana ny fanjakana andrasana anarina vao maika mandetika ao anaty fahantrano ary tsy mijery ny vahoaka madinika. Maro-pakasitrahana androany sy ateny Ambohimanarina izy ireo ny fikambanana tanora Team Ambohimanarina sy Analamanga no hanafandro tanora ny sitraka izany tsy ary miditra avetrany eo amin'ny sehatry ny asa Ravorazafy sy Tahirinena. Fanampiana ireo tanora marobe tsy hanasa fanazarana azy ireo hiasa ihany koa ary fanampiana ny iray aman-dreny no nanisika ny fikambanana Team Ambohimanarina sy Team Analamanga no fiofanana ireo tanora 10 amina asana call center. Amin'izao fotoana izao hitako hoe misy tombony kokoa ho an'ny tanora zany le asa misehatra amin'ny téléopérateur sy ny ohatr'izany afaka manampy ny tanora ka ohatra hoe mbola sady te sehatra eo amin'ny tontolon'ny fianarana izy no amin'ny sehatry ny asa vu que misy ny atao hoe shift nuit sy ny shift matin dia ho an'ny mpianatra manokana izao dia afaka misafidy izy rehefa anatin'izay sehatra zay hoe afaka misafidy ny shift matin ohatra dia mianatra ny après midi na misafidy shift nuit dia manao zavatra fa ny journée. Ho ana manokana zao za mbola safidy ny hianatra dia azo lazaina hoe mety amiko le izy hoe mbola afaka mbola te hianatra dia mety zany le izy hoe sady mianatra no miasa. Fakana expérience fotsiny sady mba te hivelatra ao anatin'le asa aloha voalohany indrindra. Hafa ihany zany hoe mianatra asa fa raha hoe tonga dia hiditra anaty sehatra fotsiny ka tsisy zavatra fantatra ao anatin'le izy angamba mety ho sahirana ny tanora. Iray volana sy tapany no faharetany fiofanana nampiomany ireo ny sitraka izany mety asandrasana amin'izy ireo ny toetoetra tokony hananana ary ny fahavonona-tsaina hiatrika asa. Fampiofanana resaka arakasa izy io call center ho an'ireo tanora eto Ambohimanarina sy ny manodidina. Maro moa ny fampiofanana izay karakarain'ny tanora Team eto Ambohimanarina dia anisan'izany ny call center. Hita amin'izao fotoana izao hoe betsaka ireo ankizy tsy hanasa, sahirana mitady asa, manana diplôma kanefa tsy manana expérience dia tsy raisin'ny orinasa dia nisafidy zay hoe aleoleo kokoa ny ankizy mba tsy hijanona tsy asa ho chômeur dia aleo ampiofanana resaka call center. Tsy misy critère betsaka moa no takinay amin'ny fampiofanana fa omena formation anjaran'ireo ankizy no mandalina teny vahiny anglais français dia ninay zany juste hoe mampianatra hoe ahoana ny fomba amin'ny resaka arakasa amin'ny resaka momba ny call. Tsy mijanona hatreo ny fanampiana ireo tanora eo Ambohimanarina. Misy ihany koa ny fampianarana teny vahiny toy ny teny frantsay, ny fikirakirana ny informatika ary ny fanamboarana savony ho an'ny mponina tsy ankanavaka. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity ny kianja filalaovana rugby iray Etsy-Anosato ezaka madidio izay nataon'ny fikambanana VAM ny vondrona ambany tanàna amiray mitentana 12 tapitrisa ariary no lany nanaovana ity kianja ity izay natao indrindra mba hanabeazana ny tanora malagasy ny Atsiprian'izay. Tanjona ny fanabeazana ny tanora indrindra fa ho an'ireo mponina lazaina fa ambany tanàna
no antony nanamboarana ity kianja filalaovam-baolina lavalava eto Anosizato ity, hoy Andriamatoa Jean-Nérina Rafanomezantsoa androany. Raha ny fantatra mantsy dia lasa ny teratany vahiny ny kianja filalaovan'ny tanora teto Anosizato, ka taorian'io dia zary ny varilavo ny ankamaroan'ireo tanora. Ity toerana ity arak'izany no isan'ny fiafenan'ireo tanora rehefa mifoka zava-mahadomelina sy mivaro tena no noezahana nanaovana kianja fanatanjahantena izao. Manana ny alavany 270 metatra ary sakany 80 metatra ngeza mankadira ny kianja tamin'ny alalan'ny main d'œuvre nanaovana zany ary fampandrosoana fitiavana tsisy takalo no natao tao anivon'izay rehetrarehetra zay. Izay efa nitarika ny kianja voaporofonay ny main d'œuvre teo anatiny te iodina ny filimpina sy ny fambolena zay meo fitaovana zay meo masom-boly zay meo tany zay fa te hitrotran'izany ny vondrona ambany tanàna. Ny faharoa dia ny resaka kianja. Efa fantatritsika estimena any amin'ny 17 milliards ny vidin'ny kianja io ankehitriny amin'ny endry ankehitriny tsy nanana 17 milliards zay fa nampiasanay ny herim-ponay ny tanjakay sy ny sisa rehetrarehetra nafahana nanome an'izay rehetrarehetra zay dia vita izy ka misy efa fantatritsika ny tiraina Anosizato teo aloha lasa mpanambola lasa nikarana namidiny tsy matao atody ary lasa ankehitriny trano jolajola be ny karana ny ao anatiny. Mbola isan'olana mipetraka ho azy ireo raha ny fanazavana ny tsy fisoratany tany ho tany-panjakana. Vahiny tamin'ny fotoana ny fanjanantany no misoratra amin'ity toerana ity, ka ilaina ny famerenana azy ho tany-panjakana izay ho tantany ny fokon'olona. Teratany vahiny zany tamin'ny fotoan'andro no misoratra aminy pétition zay efa vazaha tany elokotany fa nanajary zay efa nanajary foana dia zay ny angatana eo avadika tamin'ny panjakana izy ary atolotra ny tanora madidio 700 na 700 olona isan'andro mikotrana eo manao entraînement ho an'ny mpiarabely lantsy tsy nalala ny lazan'izany fanendahana atao zany zany resaka makorelina atao zany sy ny sisa fa ankehitriny izy foana tatonatony 10 andro izy zany ravanay zany rehetra zany. Andray lalosady ity toerana ity amin'ny alahady ho avy izao raha ny fanazavana. Efa betsaka ihany koa ny sekoly izay mangataka ny ampiasana izany ho fanaovana EPS na taranja fanatanjahantena an-tsekoly, eny fa na hatramin'ny fiangonana aza. Fa araka ny vaovao ray io hariva io moa dia nosakana ny préfet de police ny fanokafana ity kianja ity ho amin'ny rahampitso havoalaza fa misy tompon'ny tany ka izay no antony raha ny fampitambavao. Eo amin'izay pejy fanatanjahantena izay hatrany sy atsy andeha manontolo amin'ny fahitalavim-panjakana indray ny fiadinany amboara-maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra na ny mondial 2024 sy 2025 lalao 2024 amin'ny 420 any no afaka mandeha ho ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina raha toka tsy izay ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka tany aloha diso fanantenana ireo mpitikitra manampitrotraka ny fahatapahan-jiro matetika ho ny fanazavana ny antsiprian'izay. Tsy afaka ny andefa mivantana ny lalao rehetra amin'ny mondial 2024 sy 2025 indray ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina omaly. Lalao 2024 amin'ny 420 any no azo ny fahitalavitra tsy andoavam-bola lefa ho ny fanazavana. Ny voalohany volana novambra lasa teo anefa niparitaka tamin'ireo pejy mpanohana ny fitondrana ny vavao hafahampita manontolo ny mondial 2024 sy 2025 ny fanjakana. Nandiso fanantenana ho an'ireo mpitikitra izany. Ratsahivina ity ny fampanantenana nomen'ny Florajoelina ny malagasy tamin'ny 9 novambra 2024 sy 2025 nandritra ny fampelezan-kevitra. Fa gaga ny taraina ny olona taminy hoe nisy filoham-pirenena lany bahoaka to fa matra atsasany ihany no afaka anjarevan'ny vahoaka malagasy. Za zany dia manome toky fa ny matitra rehetrarehetra na io coupe du monde tena ho hita amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo matitra complet eto amin'ny TVM. 2024 sy 2025 isika izao tsy niatsasaky ny lalao akory aza no alefa ny fanjakana ho amin'ity mondial 2024 sy 2025 ity. Izany tokoa ny hoe ny toko fitaka fa ny atao no hita. Mazava tsara fa filotsy mitana ny teny nomeny ny Florajoelina. Fampiasonana vahoaka no nisy hatramin'izay eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Akoatra izay, manampitrotraka ny fahatapahan-jiro matetika eto amintsika ireo mpitikitra tafaresaka taminay androany ka vao maika ho maro ny lalao mety ho araka. Tena ifatapahan-jiro mihitsy ny tena tokony hoe mba tokony io zany aloha mba reglen'ny fandrakana satria mba io ny akafizan'ny malagasy miveramany malagasy mirehatra sady mba horeherehantsika mba ianaran'ireto ekipantsika izay mbola hisandratra rehetrarehetra satria tsika tsinona ny anina fa tsy dia manao tsony daholo reto ny ekipantsika malagasy dia mba hijeren'ny tsakefa hoe mba zao ny tsakefa mba miara-mahita zany ny zaza madinika baikely rehetrarehetra vao nisonitra mba mijereny baolina daholo zay zany mba mahafinaritra na amin'ny fa le fahatapahan-jiro zany mba hiangaviana amin'ireo
ampitondra fandrakana aloha mba tsisy tapaka mihitsy aloha nijiro amin'io miakatra amin'ny jirama io jirama ihany ny eran'io rehefa ozy ny jirama hoe mahazo mitsierinareo dia mitsiry daolo sika dimapolo isanjato zato isanjato asa jirama daolo zany ny jirama zany dia tokony mena fanjara coupe du monde koa ny jirama tany général sy ny mpiara jirama ambony ao dia mataondra lahy manaraka an'izay le délestage raha izy tsara moa ny manamarika fa ho arahinao amin'ny MBS radio ny fitantarana mivantana ireo lalao hamandritra ity fiadina ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ho atao any Katara ity manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray totoso androany ny fifidianana ireo mpanao lalàna tao Malaisie na 20 volana mialoha izany ametrahana ny fitoniana ara-politika any an-toerana no nisavorovory tamina rarakolokolo goavana mahavoasaringotra ny gouvernemanta any an-toerana Andomeratiana sy Mateo Prince. Nisokatra tamin'ny valora maraina ora tao an-toerana ny Bureau Fandatsambato ny fidianan'ireo mpanao lalàna tao Malaisie androany. Manodidina ny 120 tapitra sy ireo mpifidy voasoratra anarana niatrika ity fividianana na 20 volana mialoha ity. Nena fikorontanana ara-politika hatrany ity firenena ity tao anatiny 4 taona. Nisolo matetika ny lehiben'ny gouvernemanta izay nisolo intelo tao anatiny 4 taona fotsiny. Ratsaivina voasazy tamin'ny fividianana ary noesorina teo amin'ny fitondrana ny antoko matanjaka sy nitondra ela indrindra tao an-toerana ny taona 2012. Nanamarika ny fifamidimbiasana voalohany teo amin'ny tantara ny firenena izany. Ny Prime Ministre Najib Razak tamin'izany fotoan'izany voaroiroy tamin'ny fanodikodinana vola $1,000 tapitrisa $1 avy amin'ny tahirim-bola mpanjakana. Everina araka izany fa ny fanatanterana izao fifidianana izao dia maritra ny hoavin'ny firenena ary ametraka fitoniana maritra ao Malaisie manoloana ireo endrika fanapitehana sy tsy fahombiazam-pitantana ny mpitondra manoloana ny kolikoly. Niteraka resabe tao an-toerana ihany koa anefa ny fomba nanatanterahana ity fifidianana ity tao anatin'ny andro ratsy sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Nanakiana ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana izay milaza fampisy fetraika amin'ny latsabato ny mety ny siniora mikija sy ny tondra adrano mahazo ny firenena amin'izao. Ho betsaka ho ny fanazavana ireo tsy afaky ny aneho ny safidiny no hitranga io. Dia ny vavao ny maresaka iraisampirenena inaikio tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra moa dia ny fandarana ona marina sy ny Global News hanoarainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe bulletin sutime vaonza kosa ho amin'ny ara-mpitso alahady ny tenako mametraka ny marapitafa tompoko lasy tompoko vavy.